ny misy ny androany tsy hitako izay mahasamihafa azy. Fahazahoako anazy dia izay mihitsy ilay teny malagasy hoe anio dia ny androany koa zany ohatran'izay ihany koa hoe androany. Anio zany raha tenenina amin'ny ihany izy amin'ny teny vahiny ohatra hoe teny frantsay dia hoe présent, mitovy ihany zany ireo. Ohatrany hoe anio ohatrany hoe anio dia anio zao dia hoe androany dia androany ohatrany hoe mitovy amiko any izy ngamba. Matetika manao fahadisoana isika amin'ity teny hoe anio sy androany ilazana ny andro izay iainana amin'ny fotoana zay zany. Ny anio dia ampiasaina rehefa ho avy, ary ny androany dia lasa amin'ny fotoana anio sy androany zany. Fa ny mianitra indray dia fiteny paritany tena azo mandikany hoe anio sy androany. Ty fiteny paritra ty miany io aza metimety tokoa zany raha tsy te handiso ianao. Raha fiteny zany amin'ny herin'ny anio sika, amin'ny herin'ny anio fa tamin'ny herin'ny androany, taminy zany lasa zany zao. Ka ohatra ny mpilaza raharaha ao am-piangonana zany zao dia raha hiteny zany zao hoe raha miteny hoe tsarotsika tsara ny nataontsika tamin'ny anio. Misy hoe anio zany raha ny tena tokony izy hoe raha voalasa tsy anio fa androany. Ohatra hoe androany zany zao dia ny fo tamin'ny 5 satria efa lasa zay. Fa tsy fiteny mihitsy hoe anio zany zao dia mifo amin'ny 5, anio zao mbola misy raha ataoko. Kanefa ohatsaintsika zany ohatra hoe le androany zao mbola misy raha ataoko, mahazatra zay fiteny zay. Fa tokony mariana zany hoe raha ataontsika hoe ty zany fotoana ka eto sika miteny, ty eto sika miteny dia raha ty zany hoe efa lasa dia androany. Fa ity ndraiky kosa zao dia ho avy dia anio. Anio dia amerovero no firaisantsika ina ho niro. Ka io tsy anisy ahitsy io raha tsy te handiso anao dia ataovy miany. Ahitanako ianao niany miany zany sady androany zany na anio. Fiteny paritra io ny any amin'ny sianaka ohatra mampiasa anio.